izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo am-bokin'ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny. Miarabantsika rehetra ary namako isany manaraka izao fandarana tiantsika izao. Tononona ho aminareo amintsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra, ary tsy hiala amintsika mandrakizay izany fahasoavana izany. Torolalana omen'Andriamanitra ho antsika mahakasika ny fikosehana ny fahotana, fanadiovana ny fahotana ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 7:1-5. Io zany ilay afatra nomena ny fiangonana 7 tany Azia Minoraka, afatra voatonona ho an'ny fiangonana Sardisy io afatra io. So ny ambaran'ilay tenin'Andriamanitra, izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo boky ny fiainanao, fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko izay any an-danitra, tsy eo anatrehany anjelin'Andriamanitra. Rehefa sokafana ny fitsarana eo amin'ny boky, ireo mirakitra ny toetra sy ny zava-bitantsika rehetra, tsara zany mamerina hatrany fa misy boky fitadidiana ny zavatra nataontsika ny an-danitra any. Ny anjely dia mitatitra isan'nitra isan-tsekondra ny asa izay nataontsika. Misy ihany koa ny boky ny fiainana izay anoratana ny anaran'ny vovonjy rehetra. Ka izao ny zavatra mitranga rehefa sokafana ilay boky fitadidiana, rehefa sokafana ny boky fitadidiana ny asantsika rehetra, dia izao ireo fahotana izay tsy nibebahany, tsy nahazoana famelan-keloko. Inona moa zany? Ireo fahotana averimberina, dia neverina fa toy ny tsy mety, toy ny zavatra mety, dia izao mbola mipetraka eo amin'ilay boky fitadidiana ihany ilay fahotana izay nataontsika. Izany hoe tsy ny fafana, tsy hoe tsy ny fafana, fa isika no tsy nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra. Ka rehefa mipetraka eo amin'io boky firaketana io, tsy nibebahana sy tsy nahazoana famelan-keloka ny fahotana, dia nokosehin'Andriamanitra tsy ho ao amin'ny boky ny fiainana ny anaran'ilay olona. Izany hoe raha jerena zany izay andala teny izay, dia izao efa soratan'Andriamanitra eo amin'ny boky ny fiainana avokoa ny anaran'ny zanak'olombelona rehetra, efa voasoratra ao. Fa ny antony mahatonga azy tsy ho ao intsony dia izao noho ny fahotana izay tsy nibebahana sy tsy nangatana famelan-keloka tamin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe ny famelan-keloka. Zany mazava do zany hoe milalao fahotana ary namana isany, lalaovina ny fahotana, dia heverina ho toy ny zavatra tsara ny fahotana. Ho an'izay rehetra mibebaka marina amin'ny fahotana ka mitaky ny rano Kristy ho fanavotana azy amin'ny alalan'ny finoana, dia asiana soratra eo amin'ny fanandrifon'ilay boky fitadidiana hoe voavela heloka, mifanitsy amin'ny anarany ao amin'ny bokin'ny lanitra. Ary rehefa tonga piray famarinan'ny Kristy izy, dia hita fa mifandrindra, mifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra ny fiainana io. Tsy hoe manalatsiny ny fahotana vitantsika Kristy, azavaina kely zany, tsy hoe Kristy tsy nanao n'io fahotana io, tena tsy nanao n'io adalàna io. Tsy marina zany, satria mpanota avokoa isika rehetra, ary Satana dia mipanga antsika. Ny adalàna vitantsika dia voasoratra amin'ny tsipriany, amin'ny ora sy ny segondra na ny saina izay nanao azy, ary dia voasoratra fa zao ny ataon'ny Kristy eo amin'ny fitsarana antsika. Tena nanao an'io fahotana io, tena izy tokoa no nanao an'io, fa nampiavaka azy dia nandray aho mpamonjy ny tenany manokana izy Jesosy. Ity ratra eto amin'ny tanako ity dia ny raisy no famonjena azy, ny rako latsaka teo Kalvari, dia ny ekeny hanadio ny fahotana, ary dia ny bebahana, dia ny ala nanomery azy hiala amin'ny fahotana rehetra. Noho izany ekena hovonjena izy. Dia tonono ny anaranao, tonono ny anarako, tonono Jesosy ny anarako, tonono ny anaranao, hoe mpanota isika fa noho ny rano Kristy dia azo vonjena isika. Dia tonono ny anaranao, dia apetrany eo amin'ilay boky nisoratany tsara ny anaranao. Teneno anie ny anaranao, voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Teneniko ny anarako, voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Azon'ny kristianina tao ny mikolokolo ny finoana isan'andro amin'ny alalan'ny fibanjinana ilay efa nandray an-tanana ny momba antsika. Mpisorona be mamindra fo ho antsika Jesosy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ka tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky azy, hanaiky ny anarany eo anatrehany ndraiky io sy eo anatrehany anjely. Ho tanteraka aminao zany
tsy maintsy ho tanteraka izany, manana finoana fa izany no ataon'i Jesosy ho tanteraka aminy, ho anao sy ny ankonanao, ho ahy sy ny ankonako rehetra. Amen. Dia hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izay fa mpamindra fo sy miandry ianao, mpamonjy. Misaotra anao fa efa nataonao daholo ny drafitra rehetra hamonjena anay. Ataovy manaiky ho vonjenao izay, ka hibanjina anao isan'andro Jesosy, hifantoka aminao teo amin'ny hazo fijaliana, ilay maty nisy olo ny fahotanay, raha kofo ny fahamarinanao izay. Aza vonoina eo amin'ny boky ny fiainana ny anaranay, satria voavela enoka noho ny nataonao izay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.